Hotoizatsika ihany mofo ny vaovao momba ny fahasalamana izay rehefa avy eo fa manambahiny kosa isika eto amin'ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao Andriamatoa Ratsimisetra Samuel no vahintsika avy ao amin'ny WWF izay isany mikarakara moa ny opération Lumititz miaraka amin'ny JIRAMA, ny Fondation Telmar, ny ministèren'ny Angovo. Faly mirabanao izay Andriamatoa Ratsimisetra Samuel. Mirabanao Madame Tina Soa dia miraba koropien sy mpijery ny télévision matv tompoko. Leo tonga dia hoampahafantaritsika fohifohy avy hatrany mikasika an'izay opération Lumititz zay. Inona moa zay opération Lumititz zay? Ny opération Lumititz tompoko dia fanentanana ireo mpiara mombonatoka ireo tokantrano zay mampiasa ny takamo na ampola tsotra mihoatra ny 420 watt anakalo azy ireo eny Analakely akaiky ny Telmasopy na eny Beoririka akaiky ny Telmasopy ihany keo amina takamo na ampola Lumititz 14 watt zay manome azavana 70 watt tovy amin'ny ampola tsotra 70 watt zany. Azo tombontsoa tokoa ny tokantrano amin'izany tompoko. Inona tokoa moa zany no tanjonareo ao anatin'izay fikarakarana n'izay hoe opération Lumititz zay? Ny tanjona tompoko dia ny anome tombontsoa andreo tokantrano zay apiena ny jiro laniny anazavana ny tokantrano sy ireo hevitra fonenana. Azava tsara koa ireo fonenan'ireo tokantranondreo ary andray anjara izy ireo amin'ny fikajina ny tontolo iainana satria tsy mandany ireto takamo Lumititz reto raha ampihoarina amin'ny takamo tsotra tompoko. Nanomboka oviana moa izay hoe opération Lumititz zay ary farana roviana izy? Tamin'ny 14 septambra lasa teo no nanomboka ny opération Lumititz ary everina fa mety ho tapitra eo amin'ny 4 na 5 volana eo satria voafetra ihany ny tolotra fa tsy afaka hoe hotohizana mihoatra n'izay tompoko. Manahoana kosa ny mikasika an'ilay takamo manokana satria zay zao mety fantaniana hoe efa voalazanao teo ihany moa Andriamatoa Ratsimisetra Samuel hoe ohatry ny hazavan'ny takamo tsotra hoe 70 watt izay 14 watt izay fa manahoana kosa ankoatran'izay no hoe toky zany ao anatin'ny hoe fanakalozan'ny olona n'izay takamo an'izay ho amin'izay takamo ao anatin'ny opération Lumititz zay manahoana izay ampola izay? Ny takamo Lumititz tompoko dia manaraka ny fenitra Europeanina. Maharitra ray alina ora izy io zany hoe 7 taona mahery ny faharetany raha atao ampiasaina adiny telo isan'andro izy. Ary raha ampitovitsika amin'ilay takamo tsotra izy dia takamo tsotra maharitra eo amin'ny 10 ora eo zany hoe herintaona latsaka kely. Ambonin'izay dia ireo ampola Lumititz ireo na takamo Lumititz ireo dia antohana herintaona zany hoe raha tsy leny izy tsy vaky ary tsy voasokatra dia hosoloana mamaim-poana rehefa mitondra ny Russie nanakalozany lay tokantrano eny amin'ireo toerana zay voalaza teo ambony teo ireo tompoko. Manahoana kosa ny fepetra hoe inona ny zavatra misy zavatra hoe dingana tokony arahana ve raha ohatra ka manana an'izay hoe takamo atakalo zay inona ny fepetra tokony arahana? Ny fandaminana moa tompoko dia mba azahoan'ny rehetra ny takamo Lumititz dia ny ferana ho efatra isan'ny tokantrano zay manana amin'ny facture JIRAMA ny isan'ny takamo zay azontsika atakalo. Manaraka zany misy koa fepetra mikasika ireo takamo tsotra zay atakalo Lumititz tsy maintsy takamo tsotra zay mandeha satria raha tsy zay dia tsy hitatsika le tanjona hoe mitsitsy. Ary manarak'izay dia mba misy koa fanjairana anjara eo amin'ny arivo ariary eo isaky ny Lumititz anankiray. Tsy atao amidy izy ireo fa ho ampiasainy ny tokantrano tompoko ary tsara ny manentana ny olona mba anatona ireo toby zay voalaza teo ambonireo. Zany hoe mitondra an'ilay facture JIRAMA zany dia tonga dia mahazo an'izay sa mila maka fotoana izy io sa ahoana? Ny fepetrany dia mba ho fandaminana zany dia mitondra facture JIRAMA aloha ireo tokantrano na zay solotenany dia manatona n'ireo toby ireo toerana ireo dia misafidy izy ny andro zay anakalozany ny takamo Lumititz amina takamo tsotra. Amin'izay fotoana zay rehefa tonga le andro zay nosafidiny dia tonga izy miaraka amin'ny le ticket zany zay omena azy manondro ny andro nosafidiny tondra ireo takamo efatra rabe indrindra takamo tsotra
zay mandeha mitondra le facture ny jirama farany ary le fandraisana anjara arivoariarya isaky ny takamo dia omena fahafapo izy a amin'ny fakany fanakalozana ny takamo tsotra ho takamoa lumitsitsy tompoko. Eny ary mbola misy zavatra hafa kosa ve ty Andriamatoa Tsy Misetra Samuel anapina an'izay amaranantsika ny resaka manainga ny tokatrano anantona ny toerana zay anakalozantsika am'izao fotoan'izao aloha zany a ny takamoly mitsitsy a dia ny eny Analakely eo akaiky ny Telomasopy sy eny Beoririky eo akaiky ny Telomasopy ary mangataka ny tokatrano mba hivonina fa voafetra ny tolotra ka sao de tary ianao ny valala hono tsy indromandry abavady tompoko ny mitsitsy a mitsinjo sy manazava ny tokatranontsika misaotra indrindra tompoko de misaotra indrindra anao Andriamatoa Tsy Misetra Samuel de manao veloma sy mirary soa tompoko misaotra indrindra tompoko de manao veloma